plasy tompom-bavy miarabantsika mpanaraka ty horonan-tsary ity. Androany farika amin'ny 30 oktobra taona 7 dia tsika toerana Vohimasina amin'ny Fianarantsoa ny Pasteur Mailhol mivady sy ny ankonany izay toerana anivon'ny toerana anisan'izay nalehibe azy izany toerana izany ka ilo izay dia manolotra anao ny zavatra rehetra nitranga tamin'ity toerana ity izany ka ao anatin'izany ny fahafantarana izany lapany Vohimasina izany. Eo ihany koa ireo fanadihadiana izay notanterahana ty toerana rahafinaritra tompoko. Mangatakasodrano tamin'ny fianakaviany tao Vohimasina Fianarantsoa ny Pasteur Mailhol ny amin'ny maha-kandida ho filoham-pirenena azy ny talata faraka amin'ny 30 oktobra taona 2020. Ny tafa tamin'ireo fianakaviana ihany koa izy ny amin'ny fandaranasany ny aminjena ny firenena malagasy. Resy latra tanteraka ny fianakaviany fa Pasteur Mailhol no amonjy an'ity firenena ity ary mba tanteraka ny amin'ny vina ampandosoana any Madagasikara izy ireo. Tsy misy rasara araka izany ireto fianakaviana nitsodrano an'ity filoham-panorona ny atoko ZFM na ny gideona fandraisana ny fahatrana eto Madagasikara ity ary dia hanao anazy hatramin'ny farany. Voana tanteraka ny tenany ny hanafitra ny firenena. Anisan'ny tsy ataony ambany zavatra amin'izany toerana ny aviany dia ao Vohimasina Fianarantsoa izay tanàna na lehibe azy sy nipetrahany teo aloha ary misy ny lapa nipetrahan'ireo razambeny prince Ramaharo sy princesse Rakajy. Tao amin'ity lapy ity moa no nandraisan'ireo fianakaviany azy. Fambolena, fiompiana ary asa tanana no atom-piveloman'ireo mponina ao Vohimasina Fianarantsoa. Ho an'i Georgette Maria manokana zao dia ny fambolena mangahazo no tena ataony. Mahatsapa ny tenany fa latsaka tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana. Izy moa dia tsy manambady fa tokantena raha teo. Ny tena ivelomako eto Vohimasina ny voly sy ny karatakarata mba amin'ny olona hoe anke mba misy salamba, anke mba misy takany zao ainao satria anao zany mba marisika amin'olona zany anao sady marisika amin'olona zany anao dia tsy maintsy anao zany otrotray zay mba velomana zay tompoko. Ahoana zao nany mba fahitanao ny fiarahamonina eto mba mahay mifanampy ihany ve ny olona sa hoe dia hoe samy tsy mahay mihitsy ary tena tia mifankatia ary tsy tia namana hoe asa ho manana ohatra fotsiny manana zanak'akoho anankiray zao ohatra kanak'akoho anankiray zany dia efa ela hoany namako aso ohatra zao manana bitro anankiroa zao na telo anefatra anjoronjoroko eny dia efa sisa mba dia moa zany raiky izy efa notany telefony mba andrahoako raiky izy. Ina zany mba tena hoe tahitanao zany amin'izao hoe raha ohatra mba hoe manao fangatana misy zavatra irinao zany, ina zany mba tianao vainao amin'ny fiainanao mba misy zavatra angatanao amin'ny mpitondra fanjakana na amin'ny olona manana tanana afaka efa bebe tsy mpitondra fanjakana zay tonga teto na nakasara na ina dia tena tsy makitako misy zay fany fa tsy misy fa iaho tamin'ny ambola tanora nasa tamin'ny senimpa nasa tamin'ny dite tona ohatrany hoe renireo ngamindreo sambavy io dia tena nasa teo nasa fany koa vato zany ialako tamin'ny toerana io nambady fa miandra iaho dia
sariko ny lasan'ny maisina ame dia ny voalohany indrindra maramila letra tao ampisotra fatiko nefa tesolo fefarako soraka izy atosora miziny fo hoan'ny solo dia asa tanana no amelomany ny akonany anangonapone dia avadika ho atao fingotra ary izay no entina eny an-tsena amidy mahavela azy dia sy ity raha ny nambarany ina zao no tena asa ataon'ny solo eto Vohimasina am'izao disao fingis fingis reto zao atao ina zao reto dia ahoana ny fandehan'ity zavatra ty ty zany dididina atako zao sy fantasy na atao flesy na ataon'olo ina dia midina tsena zany hoe ty ve zany tena fotom-piveloman'ny soa ahoana ny fitanao azy mahavelona anareo ihany ve sa mahavelona hoe vahita dia ino moa zany hoe zany fa melo vady aman-jana dia ahoana mampianareo tsara ve reto raha ohatra ka hoe rehefa midy dia lafo dia ampianareo tsara isy aloha ian'ireny indray dia ny fanefena vy ho lasa antso no fidiram-bolany nanambarany tenany fa tsy mahavela azy dia asa ity saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fisiny asa atao midina iana-tsena moa ko izy ty dia ny vidiny a atao sakafony akonana sy raisina amin'ny zavatra mba mahariksanao dia nahitahitanay aloha zany dia arakaraka ny ato amin'ilay mpinay satria ty ihany no betona eto tanàna moko mba mahita zany hoe mba malala po zany hoe amin'ny mahita mpinay be zany mpinay maty dia mba azo mba mainanay zany le izy zany fa sy dia avelavela fotsiny amin'izao zany hoe anao zany tsy maniry asa hafa koatra nyty fa dia tiany aloha maniry asa hafa aloha fa ny saingy zao fa iamako rehefa sa miasa amina santé aho dia manao an'ity koa satria moko amako zany manao sodira eky rehefa tsy misy ny mpampiasa anazy zany hoe sisy le varavaram-by atao na protection atao dia voatery sy mesy manao an'ity ihany nanany ny akona fiompiana ombivaviberinony kosa ny any rapprosy ary fambolena dia reny andronono ary amidy avadika vola avy eo izay no amelomany ity akonany misedra olona nefany izy noho ny fisiany tsy fandriampahalemana eto Vohimasina ny aloha dia miompy ohatran'izao no ampivelomako eto fa taloha ny asa fa sy afaka ny asa sony azy sy salama dia sy nakeny dokotera miasa mafy sy mamboly ino moa zany tena ompianao dia ina koa ny tena ambolenao zany ny ompiako zao dia omby dia kisoa dia fambolena mangahazo tsaramaso isan-karazany any raha ny aminao manokana mety aminao ve zay resaka fiompiana sy fambolena zay mahavelany akonanao ve zay izy aloha dia mahavelona raha fa tsara ny andro fa dia le ran'orana sy raha ty problème aminazy anao zao hitanay eto miompy ombivavy ina zany tena hoe vatsoa akoatrany hoe ny hena zany dia ina tena hoe zavatra misy ronono ohatrany hoe tanay afaka nanana ronono zany le ty zany le ohatra hoe ny faty dia nazavonatra am'raha io fa dia amin'ny afara zany hoe mamaha anazy fa ity zao dia nazavoko hatramin'ny 7 litra 7 litra fa izao efa mihegna azo le toetrandro ny hetaheta aloha dia tena te hampandroso fa ny tena mampatahatra dia le sy fandriam-pahalema ao ny tena mampatahatra hany anao raha vao misy omby raha dia tsy maintsy amidina vonakely azo satria le sy fandriam-pahalemana ny tena sisy